fahasalamana ara-pananahany tanora tokony resahana fa tsy atao mahamenatra. Lala onosy mety istaranja hoe sorina. Fandravana trano eny Ambatofotsy Avaradrano mbola kolikoly ihany koa ny ao ambadika. Ankafaliana sy ampitiavana hatrany tompoko kilasy sy tompoko vavy no iarabaka anao sady hitsidiako ny tokantranonao amin'ity hariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny finoana avy hatrany, Andriamanitra afaka manadio ny vahoakany sy mamonjy ny olony ary miasa amin'ny fanahiny. Ireo olona tsy mibebaka kosa dia tsy afaka ny andova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny vetikevitra nampitain'ny président synodaly Iarivo Avaradrano Rabetokotany Marilaza Andriamahaly Mpitandrina nandritra ny fionamben'ny Pino FJKM synodamparitany Iarivo Avaradrano. Anisan'ireo nazo fanasana manokana nanatrika ity fanompoam-pivavahana teny amin'ny FJKM Ambohidralambo ity ny filoha Marc Ravalomanana. Tato-baovao Onjalalana Ranaivomanana sy Matteo Prince. Rehefa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasy ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny araran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko 9:1-10. Io andalan'ny soratra masina io nitondran'ny président synodaly Iarivo Avaradrano Rabetokotany Marilaza Andriamahaly Mpitandrina niafatra tamin'ny toriteny nandritra ny fionambe voalohany amin'ity taona 2024 ity nataon'ny mpino amin'ity synodamparitany Iarivo Avaradrano ity. Teny amin'ny FJKM Ambohidralambo nanaovana ity fanompoam-pivavahana ity androany. Miantso ny mpino hanova ny toe-tsaina sy ny fomba fanao tsy mety ary ala amin'ny lalan-dratsy tsy fanlehan'ny mpitandrina ny andritra ny toriteny nataony. Ravana malalo. Fivoribe voalohany izay fotoana mba hiarahantsika mivavaka meno afatra Andriamanitra mitovy avy amin'ireo fiangonana marobe ny iventsika rehetra ka hatsapahantsika rehetra fa tena ho atsika izany afatra izany ary mampahery atsika ka mampiseho hoe ay Andriamanitra tena miasa izy, te hiasa izy ary tia atsika izy, te haneo fitiavana atsika izy ary te hamonjy atsika izy, te hanamasina atsika izy, te hanamarina atsika izy, manaiky ho dioviny ve isika mba hatsapahantsika mihitsy fa tsy fotoana verimaina ny fivoriana tahaka izao fa hanapahantsika hevitra lehibe mihitsy ny hoe kristianina tian'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ho voadio, tian'Andriamanitra ho sasana ka mibebaka mody avy aty miala amin'ny ratsy fanao ary tsy miverina amin'izany intsony manomboka izao ka ho mandrakizay tsisy tsony zany. Zany toetra raha satria Andriamanitra tena miasa izy, te hiasa izy, manaiky ve isika fa ho diovin'Andriamanitra, manaiky ve fa ho sasan'Andriamanitra. Nandritra ny fandraisam-pitanina no nilazany filoha Marc Ravalomanana fa tena tafalatsaka tanteraka anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy manerana nosy amin'izao. Leo tanteraka ny malagasy manoloana ireo tsy fihetezana rehetra hita eto amin'ny firenena. Leo ihany koa ny amin'ny faharatsiany ny sosialim-bahoaka amin'izao. Mbola afaka miandrandra fandresena sy fiovana nefa ny vahoaka malagasy raha mijoro sy manao ny fahamarinana. Tena azoko saretsaina ny faniritsika rehetra dia mba azo an'ilay fahamasinana, lay fahamarinana araka ny toriteny teo. Tsy mora nefa izany fa mila fandavatena sy fahasahina ary fialana ny ratsy fanao satria raha tsy miala amin'ny ratsy fanao koa tsika tsy anana famonjena. Dia magnataka mafy amin'Andriamanitra isika mba samby ho amasinina ary ho amarinina anana finoana matanjaka mba ho afaka an'izany fahoriana, fijaliana. Tena leo tanteraka amin'ny vahoaka malagasy izay tena nalehako tany amin'ny faritra Vatra rehetra iny dia nandeha tany Sofia, nandeha tany Antsinanana, izay hitako rehetra dia tena mitaraina tsy mihinan-kanina, taraina tsy manambola. Rehetra any amin'ity synodamparitany ity, ankoatry ny filoha Marc Ravalomanana dia anisany nanatrika ity fionambe androany ity ihany koa ny solombam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara distrikana Avaradrano, Thierry Randriambolaine sy ny ben'ny tanàna Nalasora ary ny ben'ny tanàna Nabodrabiby.
Vavaony sosialy indray manao izay aveloma sisany akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao vokatry ny fahasaranana iainana noho ny fidangany vidim-piainana. Miantraika amin'ny sehatra maro ny fahantrana misy amin'izao. Anisan'izany ny fampianarana izay miamitotongana sy ny fahasalamana. Tsarana izay miamitotongana sy ny fahasalamana. Tsy misy azo antenana intsony ny amin'ity fitondrana ity. Raha ny sosialim-bahoaka no jerena araka ny fanadihadiana nataony lalana ranavy manana sy Mathieu Prince. Tsy azo antenaina hitondra fanovana amin'ny lafiny sosialy eto amin'ny firenena intsony ny volana vitsivitsy hitantanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny Madagasikara. Samy mahatsapy izany avokoa ireo olona nanaovana fanadihadiana androany. Manao izay aveloma sisa ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao manoloana ny fidangana ny vidim-piainana. Misy mihitsy azy ireo mitrosa izay vao afaka misakafo sy manana sakafo arotsaka. Sehatra iray anisan'ny tsy mety fitondran'ity lanja ny fambolena izay manana anjara toerana lehibe amin'ny sosialim-bahoaka. Ahitana taratra amin'ny fahasahiranana lalina iainan'ny vahoaka amin'izao ihany koa ny sehatry ny fampianarana. Ny olona aloha zany dia hoe survivre fotsiny izay. Survivre tsy na resaka hôpitaly na resaka fianarana zany amin'izay zany mahaza ao anatin'ilay fanabeazana moa ilay fianarana zany no tena mampalahelo moa zany. Hôpitaly zany zao zany tokony tonga dia hoe gratuit na dia dispensaire zany fa tokony asiana fanafody betsabetsaka satria le olona efa mahantra Iainana aloha zao dia tena hita mihitsy hoe tena miakatra dia miakatra. Taloha aloha zany tsaratsara kokoa noho ny amin'izao e. Mety tsy voarina intsony aloha ilay izy raha tsy mivoatra amin'ny manaraka. Tsy voarina satria samy manana ny toe-tsainy zany ny olona rehetra na eo amin'ny fitondrana zany na ny olona madinika zany. Teo aloha zany ny comparaison azo atao dia hoe mbola azo iainana kokoa. Fa ny tamin'ity zany tena hita hoe le sosialy zany latsaka ambany be. Amiko aloha dia ohatrany tsy manana tokonaina intsony raha efa bolana satria tsy moramora zany zavatra sosialy zany. Tsy vita ao anatin'ny efa bolana intsony zany. Mila fijerena sy fitadiavam-baolana aingana ny fanatsarana ny fanabeazana eto amintsika. Lasa tsy zarizary ny fampianarana sy ny fanabeazana ny ankizy, vokatry ny fahasahiranana iainan'ny isan-tokantrano amin'izao. Fampianarana aloha zany dia tena tokony jerena mihitsy fa tena latsaka lalina. Ny voan'ny ankizy tena zéro. Amin'izao zany zao zahay sady mitaiza ny zanaky ny ray aman-dreny no mampianatra ny zanaky ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny zany efa tsy mahavita ninina amin'ny zanany zany satria lany andro fitadiavam-bola reraka ny fitadiavam-bola. Noho izay fahasahiranana sy fahantrana iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao izay dia manjaka sy mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Mirona amin'ny fanaovana asa tsy manara-dalàna ny ankamaroan'ny olona. Ny tsenan'ny asa rahateo tsy ampy eto amintsika. Maro amin'ireo tanora navita fianarana ny tsy hanasa akory ary misy azy ireo manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony sy ny diplôma ananany. Amin'itoy kosa ny fanentanana ny olom-pirenena soratra anarana ao anatin'ny respi-fidianana ataon'ny tanora tiako i Madagasikara ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo. Fokontany 12 no voatety ary misy ireo niverenana saingy mbola misy ihany koa ireo olona tsy navita ny soratra anarana. Ravirazafimaina sy Andry Rakotomalala. Mitoetra ny asa fanentanana ireo olom-pirenena ary mitety toerana maro ireo mpikambana tiako Madagasikara rehetra manerana ny nosy amin'ny ankapobeny. Misy ireo olona tsy mahafantatra mihitsy ny momba ny fanavaozana manontolo ny hiditry ny fidy. Misy ihany koa ireo tsy manam-potoana ny soratana anarana na namarina izany eny amin'ny fokontany. Misy ny teto zay fa nidingan'ny fotsiny ny trano nisy anay. Dia kivy zay dia tsy nakana amin'ny fokontany intsony zay. Tsy nisoratra anarana mihitsy zay satria eo tokotaninay fe izy dia ahoana zay tsy nampandrosanay ary izy. Mbola manana fotoana faravolana any tsika anoratana anarana any dia tany daholo ny olona rehetra ohatrany izay feno taona dia afaka mandrotsaka ny safiditsika rehefa tonga ny fotoana fidianana. Fiovan'ny zavatra rehetra mihitsy matoa manao fanentanana ohatra zao ianareo. Zava-dehibe aminay aloha izao fanentananareo izao hoe mandehana verifian'ny anaranareo eny amin'ny lycée eny amin'ny fokontany fa ho avy ny fifidianana. Dia efa nataonay nenay aloha zany fa zava-dehibe aminay ny fifidianana etrehanay an'io zavatra io amin'izao eto amin'ny firenena zao mila fiovana be mihitsy izay. Fokontany 12 tao tanatin'ny commune Talatamatony no efa nanaovana fanentanana ary mbola mitohy. Eny fotony no tena hita ny tsy fahatomombanana amin'ny lisitram-pifidianana. Mibaribary ihany koa ny kajikajy maloto ataondreo olona hiverina fa tsy manara-diny mpitondra ka na izy ireny tsy voasoratra anaty lisitra na ihany koa disoina ny anarany sy mombamomba azy.
mbola mitoy ihany zany ny fanentanana ny isoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana eto amin'ny commune Talatamaty araka ny ezaka natao moa zany dia miezaka zahay com team, vehivavy team, jeune team mba anentana ny mponina eto amin'ny commune Talatamaty isoratra anarana sy anamarina ny lisitra fifidianana izay misy ny anarany. Indraindray mantsiny ao anatina tokantrano anankiray olona 5 tokony isoratra anarana dia iray ihany no hita voasoratra ao. Ny zavatra mahagaga ny ataon'ny CNI dia any amin'ny sitany CNI hitany ny anaranay fa ty amin'ny fokontany tsy nalefan'ny zareo aty dia tsy fantatra intsony hoe zany ve le fomba fiasan'ny zareo sa zany le maninona zany. Dia eo moa ny olona misy mitaraina hoe zahay ngamba ny fantany hoe hifidy any anana hifidy any anina dia fantampantany dia indraindray isorin'le CNI ao anatin'le lisitra le izy misy misinyalina ngamba ny ambadika hoe ato amin'le parti ohatran'izao isoriny any lisitra ao fa manara-maso dia zay zany anisan'ny tena hoe entanitsika mbola tsy mankivy anay zany manentana ny olona rehetra mponina rehetra zay mifidy dia entanina-nareo zay tsy mpifidy hatramin'izay satria tamin'ny farany teo dia ny tsy mpifidy mibe indrindra dia lany zany ny vaton'ny tsy mpifidy. Fokontany mamoro ao amin'ny faritra Antsambily no nanaovan'ny tanora ty mafanentanana ho an'ny androany mitetsena madondom-baravarana izy ireo milaza ny mahazava dehibe amin'ny olom-pirenena ny antony isoratana anarana anaty lisym-pifidianana ary indrindra ny fandehanana mifidy. Eo amin'izay vaovao izay hatrany fokontany sasatsasany eny amin'ny commune Bongatsara no tsy misokatra sy tsy mandray ireo olona anoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana intsony rehefa andro sabotsy voatery makany amin'ny trano sy fokontany araka izany ireo olona mikasa ny anoratra ny anarany rehefa farany herinandro tahaka izao. Antony iray tsy mamparisika ny olom-pirenena anoratra ny anarany io tsy fisokafa ny biraom-pokotany io. Mitoy an-trano moa ny fanentanana ny olona anoratra ny anarany eny anivon'ny fokontany ataon'ireo mpikatroka Tim distrika Natsimdrano. Onjalala anarana avy manana sy Mateo Prince. Fokontany efatra ao anatin'ny commune Bongatsara no nanaova mikatroka Tim distrika Natsimdrano fidinana ifotony fanentanana ny olom-pirenena anoratra ny anarany anaty lisym-pifidianana amin'izao andro vitsivitsy mialohan'ny fiafaran'ny fandraisana ny anarany mpifidy izao. Maro ny lesoka hita nandritra ity fidinana ifotony natao androany ity. Santionena amin'izany ny fikatona ny biraom-pokotany sasantsasany rehefa andro sabotsy toy izao. Misy amin'ny olona nefa ny miasa ka tsy afaka mandalo eny anivon'ny fokontany rehefa andavanandro ka ny farany herinandro ihany no ahafahana manao izay fanoratana anarany izay. Tsy maintsy makany amin'ny trano sy fokontany araka izany ireo izay te hanoratra ny anarany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny olona tsy mahalala akory ny dingana tokony ataony rehefa hanoratra ny anarany anaty lisym-pifidianana. Mitoy hatramo ny fanentanana ireo izay mbola tsy nanoratra ny anarany anaty lisym-pifidianana mba hanao izany ataon'ireo mpikatroka Tim distrika Natsimdrano. Maro ny olana fa tena olana tantarain'ny olona teny amin'ny lalana izay nalehanay rehetra teny dia ny eny anivon'ny fokontany. Misy ny président fokontany zany tsy tratra ao amin'ny biraom-pokotany mihitsy dia sahirana ny olona zany manamarina ny anarany ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Misy ihany koa ny ao amin'ny fokontany kizitina izay mihitsy ny teny olona kizitina rehefa manontany ny olona ny anarany ao anatin'ny biraom-pokotany dia sahirana ihany koa ny olona eo anatrehan'izay. Dia tenako izao tokoa dia voizao ny tany amin'ny fokontany hoe andeha soratra anarana nanararoatra n'ity fotoana androany ity. Ny zavatra hita nefa tsy misokatra tokoa fokontany ka ho antsika tanora ho antsika olon-rehetra izay mbola tsy misoratra anarana aza miandro hoe tsy misokatra amin'ny fokontany dia hiverina fa manentana izahay izay ny Tim eto Atsimindranso eto amin'ny commune Bongatsara rehefa tsy ao ny président fokontany dia tongava ny an-trano satria adiditsika sy andraikitra no mifidy amin'ity fotoam-pifidianana ity. Mbola mampirisika antsika ihany koa amin'izao azariana ny fotoana mandehana eny amin'ny fokontany misoratra anarana ho an'ntsika olom-pirenena rehetrarehetra. Zava-dehibe sy fandraisana andraikitra amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fisoratana anarana anaty lisym-pifidianana sy ny fandehanana mifidy. Tsy ho afaka ny anara-maso ny fifidianana ihany koa ireo izay tsy mbola tafiditra ao anaty lisym-pifidianana akory antony hanaovana izao fanentanana izao. Mbola manana hatramin'ny faran'ny volana May ho avy izao ny olom-pirenena hanaovana izay fisoratana anarana anatin'ny lisym-pifidianana eny anivon'ny fokontany izay.
lafabavany fahasalamana tanora vehivavy iray amin'ny telo latsaky ny 22 taona no efa niteraka eto Madagasikara. Tsy ampy ny fampiresahana mahakasika ny fahasalamana ara-pananahy ny tanora eto amintsika ka mahatonga fahafatesana be loatra isan-taona noho ny voka aloloatra na ihany koa vokatry ny fanalanjaza. Ankoatra ireo mahazo aretina noho ny firaisana tsy voaro. Ho fanentanana ny tanora ary anisany omena fiofanana ihany koa ireo mpanao gazety vehivavy mba ho fantsina ampafantatra ny mahakasika ny fahasalamana ara-pananahy ny tanora. Angambavao Ravrazafy Mahina sy Andry Rakoto Malala. Ny tontolo ambanivohitra no mbola lavitra ny fampandrosoana ary tsy ampy fanentanana mahakasika ny fananana ara-pahasalaman'ny tanora. Sakana ihany koa ny momba amam-panao malagasy sy ny tsy fampiny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mbola tsy isika etsy andaniny ny fangatahana ny fampidirana izany ny anivon'ny sekoly. Hita zany fa ny vehivavy iray anatin'ny telo dia efa niteraka alohan'ny 27 taona. Le izy resaka fady eto amintsika dia tsy resahana mihitsiny. Zany hoe ny tanora zany tsy mahafantatra zavatra maro ary zavatra ilaina mikasika indrindra ny hoe inona avy ny zavatra tokony ataony nefa ny amin'izao fotoana izao amin'izao andro ny fanatontoloana zao dia miroso aloha dia aloha ny tanora miditra amin'izany fanaovana ny firaisana ara-nofo zany dia lasa tsy any amin'ny namana sisa zany hoe tsy mahafantatra mihitsy izy zany hoe inona avy ireo dingana afaka ataony erovany tenany. Mila ovaina zany ny programan'ny ministeran'ny fampianarana satria amin'izao fotoana izao dia mbola mijanona fady foana le izy dia mbola aprisihana ny zavatra ampianarana zany sy voizina any amin'ny fianarana amin'izao dia ny hoe tsy fanaovana nefa ny fantatritsika fa ny zava-misy dia efa tsy izay intsony fa tena efa miroso dia miroso amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo ny tanora. Dia zany hoe tsy hijanona amin'izay hoe abstinence izay intsony no ampianarana fa ampianarana an'ireo fomba ahafahan'izy ireo miaro ny tenan'izy ireo ry zareo tanora raha efa sanatria miroso amin'izany fanaovana firaisana ara-nofo izany. Mpanao gazety vehivavy 12 isa no nomena fiofanana omaly mahakasika ny fananana ara-pahasalaman'ny tanora. Anisany mamono tanora malagasy betsaka ny tsy fitandremana toy ny voka loloatra, ny vokatry ny fanalanjaza ary ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo. Betsaka amintsika no ataoko amin'ny teny vahiny hoe carré amin'ny fomba fisainana dia tsy malala tsara na malala fa tena mini tsy manaraka izay zavatra izay dia isa amin'ny trantsihatra an'izany ohatra ny teneniko teo fanabeazana eo ihany koa ny resaka finoana ny teran'ny fiarahamonina ny fomba sy ny sisa sy ny sisa. Anao tsy maintsy mandefa zavatra marina tsy maintsy mandefa fanabeazana ihany koa isan'ny adidina ihany koa izay dia nandeha ho azy le izy fa leo amin'ilay miconvaincre mihitsy le mandresy lahatra no olana matetika satria na hiteny ary ianao ka tsy resy lahatra ny olona na hoe borné dia tsisy dikany ihany le izy. Andritra an'izao formation izao zao atrikasa zao no nahafantarana hoe ohatra ny ahoana ny approche tokony atao ohatra amin'ny ankizy raha hoe manabe ankizy kely mananjanaka, ny approche tokony atao rehefa any ampianarana, rehefa iresaka mahakasika ny fananana dia ahoana, iresaka mahakasika ny fanabeazana izanaizana dia ohatra ny ahoana ihany koa. Vavany trangam-piarahamonina indray tokantrano mahery ny folo manana trano miorina ao anatina ampahana tany 3,7 ara no narodana atao amin'ny commune Ambadifotsy sy Navaradrano. Tsy hita nefa ny olona milaza ho ao ambadiky ny raharaha. Miantso ny tompona andraikitra isan'isany kosa ireo ravatrano fa mety misy resaka kolikoly ao ambadiky izany. Amitony atsonjay atao amin'ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambadifotsy Avaradrano mahakasika ny raharaha fibotona tany. Ravrazafy Mahina sy Andry Rakoto Malala. Mazava ho ireo tompon'ny fananana rava fa vola no ampiasain'ilay milaza ho tompon'ny tany nazony fahefanany rava ao anatin'ny fotoana fohy. Trano lehibe miisa 3 anaty akaikady vory ary tsena lehibe 2 hafa no voakasika izany. Manampirofa nefa ireto farany fa manana ny rariny. Misy an'ity taratasy fangatahana lalana nananganana an'ity trano ity dia atao amin'ny vonifokotanina Ambadifotsy Avaradrano. Mbola misy ihany koa ny taratasy izay sy ny avony fokotany sy ny commune sabotsy fangatahana fizakana ho tompon'ny tany satria nafeno ny fepetra ireo olona ireo. Zao ny quittance nandoavan'ireo olona tompontran'ireo amin'io tsenan'io fitediavan'ilay olona io. Tsy teny toerana kosa hatramin'ny sy ny fifanlanana teo amin'ireo mpony ilay nitonona ho tompon'ny tany.
tsy manaiky ampiresana ihany ko fa baiko midina avy hatrany no omeny vatra nanaitra ny tena dia ny hoe ny milaza ny tompony tany voalaza atao anatin'ity taratasy ity fa mipetraka eto amin'ny fokotany misy anay kanefa rehefa nanontany ny lehibe ny fokotany ny tenako dia tsy mipetraka eto io olona io atreto zany mbola azonay eritreretina zany ny hoe misy kolokolo ve zany ny aorinan'ity zavatra ity ny fanirinay aloha tsy misy afa-tsy mifampiresahana aloha satria tsisy zavatra tongatonga ho azy na miorina ho azy amin'izao fotsiny raha tsy misy ny alalana avy amin'ny seho fokotany ny commune ka raha toa ka tsy misy ny vahaolana dia mazava ho azy hiakatra any amin'ny dingana any amin'ny fitsarana vavany fanatanjahantena enina 17 eo ny taranja ara-panatanjahantena mandritra ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona ity. Tsy mbola fantatra ny antony mazava fa raha ny vinavina dia mety ho eo amin'ny lafiny fikarakarana izay tsy mbola tomombana araka ny tokony izy hatramin'izao na ny lafiny fotodrafitrasa izany na ny fanomanana amin'ny ankapobeny mihitsy fandanipona ary kototoa ny fanomanana ho ny fanehoan-kevitra maro samihafa. Milaza tsy manambola ny fitondram-panjakana kanefa misy vola tokana ho amin'ny fandraisana ny Jeux des Îles. Raha ny vaovao efa mananika ny telo lavitra isa ariary fotsiny afa-tsy maty. Midika izany fa fandanipona ary atao tefimaika ny fandraisana izany ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Telo volana eo sisa no ananana anamboarana ireo fotodrafitrasa andraisana ireo fifaninanana samihafa sy ireo atleta vahiny andray anjara amin'izany. Hatramin'izay ihany koa maro amin'ireo mpikatroka fanatanjahantena malagasy na ny fanomanantena aza tsy mandeha araka ny tokony ho izy noho ny tsy fananana fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filany. Mandeha ny resaka amin'izao fa ihena 17 na 18 eo ny taranja ara-panatanjahantena mandritra ny Jeux des Îles izay Madagasikara no andray azy amin'ity andiany faraika 12 ity raha tokony ho 20 zany. Tsy ho tafiditra anatin'izany taranja sasany mba ahafahana mikarakara tsara ny lalao ho ny fanazavana nentin'ny ministra tompon'andraikitra. Tsy mbola fantatra ny antony mazava fa raha ny vinavina dia mety ho eo amin'ny lafiny fikarakarana izay tsy mbola tomombana araka ny tokony ho izy hatramin'izao na ny lafiny fotodrafitrasa izany na ny fanomanana amin'ny ankapobeny. Amin'ny alahady izao no fantatra ny mahakasika ireo taranja janona. Saika efa nanoma tena tamin'ny fahafahany manao izany anefa ny ankamaroany taranja rehetra ka ho diso fanantenana indray aoriana izao fanapahan-kevitra izao. Tamin'ny volana Desambra 2022 dia nisy ny resaka momba ny fikarakarana lalao misy taranja fanatanjahantena 20. Tanàna 5 no nambara fa ampiatrano ny fionana dia ny eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Tôlanaro ary ny Nosy-Bora. Ankoatra ny taranja klasika toy ny atletisme, baolina kitra, lomano, baskety, nisy ihany koa ny surf, beach volley, beach soccer tao anatin'ny lisitra voalohany. Tsaivina, ho tontosaina eto Madagasikara manomboka ny 13 Aogositra 2022 hatramin'ny 12 Septambra 2022 ny andian'ny faraika 12 amin'ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Fantelo n'izay ny firenena mandray ity lalao ity toy ny tamin'ny taona 1970 fito sy roa arivo. Efa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny marika famantarana sy ny hira natokana ho amin'izany izay niteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro tany anaty tamazotra antserasera. Vavao fanatanjahantena izay hatrany hitsinjara vondrona 7 ireo firenena 420 mivondrona ao amin'ny CAF na ny Confédération africaine ho an'ny baolina kitra mandritra ny fifantsanana fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra izay atao amin'ny taona 2024 raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny CAF. Andray anjara avy hatrany amin'ny lalao ho tanterahana any États-Unis, Mexique ary Canada ireo mivoaka mpandresy ao anatin'ireo vondrona ireo. Manao lalao barrage kosa ireo ekipa rehetra mitana larana faharoa amin'izany. Ny 12 Jolay ho avy izao no anaovana ny akitsapaka amaritana ireo ekipa miray vondrona ny volana Novambra 2024 hatramin'ny Oktobra 2024 no anatanterahana ny lalao fifantsanana ho amin'izay fiadinany amboara eran-tany izay.
Amaranantsika ny vaovao maresaka avy any ivelany. Nisy horohorontany hafa tamin'ny maridrefy 7.2 degré Richter namelan'ny ranomasimben'ny Pasifika atsinanany Nouvelle-Calédonie androany andro iray monja taorian'ny siny horohorontany lehibe iray namely iny faritra iny ihany. Namoaka fampandrenesana ho an'ny morontsiraka ao anatin'ny 300 kilometatra miala ny ivon'ny horohorontany ny tompon'andraikitra misahana izany fa tsy atahorana nisy ny tsunami mifandray amin'ity horohorontany ity. Ando miaratiana sy manora Andriamalala. 530 kilometatra ny alaliny, 300 kilometatra eo atsinan'ny morontsiraka Nouvelle-Calédonie no nisy nivon'ilay horohorontany hafa niseho teo amin'ny ranomasimbe Pasifika androany raha ny fampitam-baovao nataon'ny USGC na ny Institute for Geological Studies of United States teo amin'ny maridrefy 7.2. Nisy horohorontany nirefy teo amin'ny maridrefy 4.5 tamin'ny faritra ihany minitra vitsy taorian'ny horohorontany voalohany izay nitranga tamin'ny 12 ora sy 15 minitra ora tany an-toerana. Namoaka fampandrenesana ho an'ny morontsiraka ao anatin'ny 300 kilometatra miala ny ivon'ny horohorontany ny tompon'andraikitra any an-toerana ary nanazava taorian'ny fitsiriana farany nataony fa tsy ahina ny sina tsunami mifandray amin'ity horohorontany ity. Nanao fanambarana ihany koa ny tompon'andraikitra ny fiarovam-pirenena ao an-toerana tamin'ny alalan'ny fanambarana gazety fa tsy misy atahorana ny tsunami ho an'ny vondronosy. Vaomaly nanosika ireo mponina manamorona ny morontsiraka io hirohatra makany amin'ny toerana avo any amin'ireo nosy maromaro ho an'ny Pasifika ny fisiana horohorontany teo amin'ny maridrefy 7 no ny taotry ny onjangoava be ihany. Nisorona ny fampitandremana momba ny tsunami ora vitsivitsy taty aoriana. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ny fandarana ahoana marina sy ny Global News narahinao. Ireo vaovao maresaka iraisam-pirenena no arahinao aorian'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe bokaboka. Ny sampana fampalalam-baovao dia manome fotoananao ho amin'ny aratsinany indray. Feno matompoko.